rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alarobia 7 amby 20 ny volana May 2024 izay mbola hibanjina antsika hatrany amin'ilay loha hevitra hoe ankatsoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Maneho antanantsika riavana ny salamo 7:1 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5 no iarahantsika miretina ho fiterahantsika an'Andriamanitra. Aorian'ny salamo 7:1 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 dia ny hira 9:10 ny andininy voalohany 2. Rehefa hitantsika ary ny salamo 7:1 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5 dia ndia iarahantsika miretina ho fiterahantsika an'Andriamanitra manao hoe: misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famondram-po sy fiantrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatandranao mody indray toy ny any voro mahery. Amen. Dia iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, eny tokoa. Izany no feo izay ho entinay mideranao Andriamanitra. Izahay rehetra izao no mitanodrika eto anatrehanao mba hanomezanay voninahitra ho anao. Mankasitraka anao izay Tompo fa lehibe tokoa ianao Andriamanitra, fa mitsinjo anay mpanomponao. No fitiavanao avokoa izany. Mankasitraka Tompo. Manoloana ny fahamasinanao anefa Tompo, manoloana ny fahalehibiazanao. Izahay mpanomponao no efa tsy mendrika, koa mamindrafo aminay, mamela ny helokainao. Betesa ianao Tompo hanadio anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay efa nafoinao famonjenanay. Noho izany dia sitrahinay ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy, ilay efa tonga teto amin'izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very. Eny, izay izao no efa tonga ao aminy, koa sitrahinay ny famelan-keloka avy aminy. Mankasitraka Tompo. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny mba hanatrehanao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hahatanteraka ny fiombonana ao aminao, izahay hanatrika anao ary ianao ihany koa hiatrika anay. Tompo, manatrehanay ianao. Ny fanahinao masina no hiasa ty anatinay, hanokatra ny fonay sy ny vavanay ary ny sainay mba hanananay fiombonana ao aminao.
koa raha maky ny teninao izay tompo iny aoka tsy ny sainay no oentinay manakatra ny hevitry ny teninao fa ny fanainao masina no hiasa ty anatinay mba hatakaranay ny amin'ilay hevitra izay tianao holazaina aminay. Miasa ty anatinay anao fanay masina ary tehirizo ny teninao izay horinisinay. Ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay ny vavaka. Amen. Iaraka maky sy hainy tenin'ny soratra masina sika tompoko. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny Lioka toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Lioka toko 4 manomboka amin'ny andininy 9 ary faranana amin'ny 10. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy ka ny Galili, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy araka ny fanaony, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra ahy hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo aniravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Ho aminareo ny fahafenon'ny fanahy masina. Amen. Mibanjina hatransika ny amin'ilay loha hevitra hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny ten'Andriamanitra izay andraisantsika hafatra amin'ity alarobia izay ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina izao dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 4 ny andininy 4:12 hatramin'ny andininy 7:12. Ny andininy 9:12 ihany nefa no andeha handraisantsika hafatra ao anatin'izany, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah no ato amiko eo, satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana. Amen. Izany soratra masina izay andraisantsika hafatra izany ihany koa no soratra masina izay novakian'i Jesosy tao amin'ny sinagoga. Izany no andeha hanomezana fampahirizana ho antsika amin'ity an'ity. Eto amin'izao perikopy izao ry havana dia miresaka ny amin'ny fiverenan'i Jesosy tao Nazareta, tanàna izay tanàna nahalehibe azy. Fa raha vao miresaka isika ny amin'izany hoe sinagoga dia tokony ho tsarovantsika fa toerana izay nanaovana fanompom-pivavahana izany. Ny hevitry ny teny hoe sinagoga dia azo adika hoe fiaraha-mivory. Ireo jiosy izay babo tany Babilôna no namorona ny sinagoga satria tsy afaka niombona tao amin'ny tempoly izy ireo ka nanangana ny sinagoga mba hahafahana izy ireo miombona hanompo an'Andriamanitra. Raha ny endriky ny fampom-pivavahana izay ataontsika ankehitriny dia manana endrika tahaka ny fanao tao amin'ny sinagoga. Noho izany azo heverina fa izao teny izay novakian'i Jesosy tao amin'ny sinagoga izao, izay nomeny ho an'ny vahoaka izao, dia teny ihany koa izay homeny ho antsika izay tonga ety amin'izao tempolin'Andriamanitra handreny amin'ny hafatra izao. Ary io ihany koa no andeha omentsika ny amin'ilay loha hevitra manao hoe ny olona hitoeran'ny fanahin'i Jehovah. Ny hafatra izay ampitondrain'ny Tompo ho antsika amin'ity an'ity izany dia manao hoe ny olona hitoeran'ny fanahin'i Jehovah. Ny olona hitoeran'ny fanahin'i Jehovah voalohany mitory vaovao mahafaly.
ny olona hitoerany fanahin Jehova mitory vaovao mahafaly. Ao amin'ny andininy 7:20 tapany voalohany no ahitantsika izany. Hoy ny soratra masina ny Lioka 4:7 tapany voalohany manao hoe: ny fanahin Jehova no ato amiko eo, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Eto amin'izao soratra masina izao ahitana ny amin'ireo teny anankiroa izay maneho toe-po mifanohitra, dia ny mahafaly sy ny mahalahelo, kanefa ampifandray sy ny mpanatanteraka dia ny fanahin Jehova izany. Ny malahelo izay ambara eto dia ireo izay tsy nahalala an Jesosy Kristy, ireo izay tsy nanaiky an Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 5:10 manao hoe: ary Jesosy nampianatra teny amin'ny sinagogany olona ka nankalazainy izy rehetra. Amin'izany ry havana dia mampiseho amintsika fa ambara fa malahelo ireo izay tsy nahalala ny amin'ny nankalaza an Jesosy manoloana ny asa fitoriana izay nataony. Amin'ny ankapobeny ny toe-batana izay tsy miaraka ny fifaliana sy ny fahalahilovana, izany hoe na faly na malahelo ny olona anankiray, fa tsy misy mihitsy hoe faly dia malahelo ao anatin'ny fotoana anankiray. Ireo toe-po anankiroa izay mifanohitra io indrindra no anirahin'Andriamanitra ny olona izay hitoerany fanahy masina. Ny fanahin Jehova miasa ao amin'ny olona no mahatonga azy hanana fifaliana, ka hizara izany amin'ny hafa mba hampita fifaliana amin'ireo izay malahelo. Ambaran'ny soratra masina eto fa tsy afaka ny ilaza ny teny soa mahafaly ny olona iray raha tsy efa nahazo hositra avy amin'ny fanahin Jehova. Laza amintsika izany fa tsy ny maha-olona na ny fahiziany olona no hanatanterana ny asa fitoriana, fa asan'Andriamanitra ao amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahiny, ka mahatonga ny olona afaka hitondra ny teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Tsarovy ry havana fa isika tsiraray avy izay efa vita batisa no efa nandray ny hositra avy amin'ny fanahy masina. Noho izany isika rehetra dia irahin'Andriamanitra hitory ny filazantsarany. Ny teny soa mahafaly izay ambaran'ny soratra masina eto dia ny fampiaonana ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy. Hoy Jesosy eo amin'ny andininy 1:20: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra masina izany. Rehefa avy namaky ny amin'ilay soratra masina toy Jesosy dia nanambara izy fa efa tanteraka eto aminareo izany soratra masina izany anio. Laza amintsika izany fa tsy misy teny soa mahafaly tanteraka raha tsy efa tafahoana sy tafahombona ao amin'ny Jesosy isika. Ny fahafantaran'ny olona fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very dia i Jesosy izany, koa ny fanekena an Jesosy ho loharanom-pamonjena no mahatonga ny olona hisitraka ny fifaliana. Izany hoe tsy misy olona manana fifaliana tena izy raha tsy efa tafahoana tao amin'ny Jesosy Kristy. Ankehitriny ry havana, maro ireo olana maro samihafa izay mitranga eo anivon'ny fiainany tsiraray avy. Tsarovy fa Jesosy no efa famonjena ho an'izay efa tafahombona taminy, koa aza zakaina ho anao samirery ny fisakana ny olana izay manjady eo aminao, fa ento ao amin'ny Jesosy Kristy. Izy no hanome vahaolana ho anao, esory ny tahotra sy ny ayay, ka atero ao amin'ny Jesosy, fa izy no efa vaovao mahafaly ho an'ny olona izay efa ao aminy. Ny finoana irery any no tanana handraisantsika ny famonjen'Andriamanitra.
tsy afaka isitraka ny famonjen'Andriamanitra isika raha tsy manana ny finoana. Ko atolory an Jesosy ny finoanao mba hahafahanao mandray ny famonjen'Andriamanitra. Ry havana, Jesosy no vaovao mahafaly ho an'ny olona izay mino azy. Koa meteza hanaiky ho tarehiny fanahin Jehovah isika. Isika izay mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina no hahatanteraka ny famonjeny n'Andriamanitra izay efa natolony ho antsika. Fa ny fitoerantsika eo ambany fitarihan'ny fanahy Jehovah no hahatanteraka ny famonjena antsika. Tsy ny zava-misy no tompony teny farandriavana fa i Jesosy. Mba tsarontsika moa ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesosy tao amin'ny sambo kely. Tsarovy ry havana fa nanao izay ho afany ny zava-misy, ampiororona ireo mpianatra. Fa izao anefa rehefa nahatsiaro an Jesosy izy ireo, izao ny ato ny onjan-dranomasina sy ny tafio-drivotra. Rehefa nahatsiaro ny anto an Jesosy Kristy ireo mpianatra, dia tonga niditra an-tsehatra teo amin'ny fiainan'izy ireo i Jesosy Kristy. Ary izany ihany koa ry havana no tiana homena ho antsika amin'ity anio ity. Antsoa i Jesosy hanapaka eo amin'ny fiainantsika, keo mandehana aseho eo amin'ny fiainantsika. Fa i Jesosy no mpanapaka ny fiainantsika ary ambarao any amin'ny hafa ny vaovao mahafaly. Ahatonga azy ho tafahoana amin'i Jesosy Kristy. Ny fampiaonantsika ny hafa amin'i Jesosy Kristy no fizarantsika ny vaovao mahafaly. Izay ny amin'ny fizarana voalohany ry havana, fa ndeha hiditra ny amin'ny fizarana faharoa isika. Ny olona hitoerany fanahin Jehovah, faharoa, dia mitory ny famonjena. Ny olona hitoerany fanahin Jehovah, mitory ny famonjena. Eo amin'ny andininy 7:20 tapany faharoa no ahitantsika izany. Hoy ny soratra masina manao hoe: naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana. Ito amin'izao soratra masina izao ry havana, dia misy ireo karazana geja anankitelo izay tanisainy soratra masina eto. Voalohany amin'izany dia ny mpifatotra, ny faharoa dia ny hajambana, ary ny fahatelo dia nampahoriana. Ny voalohany izay ambara teo dia ny mpifatotra, maneho izany fa voahidy na voafehy ao anatin'ny toerana iray. Geja izay mpahazo ny tena na vatana no tiana ho ambara amin'izany. Ny faharoa kosa dia jamba, izany hoe miaina ao anatin'ny fahamaizinana, tsy manana fahitana. Ilay fahatsapana ao amin'ny olona no hiarany fangejana, ka miteraka tsy fahatombanana eo amin'ny olona. Ny fahatelo dia ny fahoriana, miaina ao anatin'ny fahalahelo, miaina ao anatin'ny alahelo ny olona ry havana rehefa ao anatin'ny fahoriana. Izany hoe miapaka hatrany anaty ny geja mahazo ny olona, hiara ny fangilofiriana lalina ny ao anaty dia ny fo sy ny saina ary ny fanahy. Ireo rehetra voalaza ireo no isany mandrafitra ny manontolo ny olona: ny tena, ny fahatsapana, ny fo, ny saina ary ny fanahy. Maneho izany ry havana fa ny fitarihan'ny fanahy masina dia afaka mahatohitra ny amin'ireo geja izay mamatotra ny olona ireo. Fa eo ankilany ihany koa anefa dia ambarany soratra masina eto ny asa izay ataon'ny fanahin Jehovah
ho famonjena ny olona dia ny fandefasana, ny fampahiratana, ny fanafana. Ireo asa ireo izay mitondra ho amin'ny famongorana ireo geja voalaza teo aloha. Izany hoe ny asa tanterahin'ny fanahin'i Jehovah ao amin'ny olona dia mikendry ny fanafoanana ireo geja rehetra mahazo ny olona. Milaza amintsika izany fa ny fanahin'i Jehovah no hery lehibe izay mpanafaka ny geja rehetra. Eo amin'ny 1:1 dia mivaky toy izao: ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Io teny izay nolazainy Jesosy io no manasikasina fa tsy maintsy miaona amin'ny Jesosy ny olona va ho afaka misitraka ny famonjena. Izany hoe ny fiombonana tanteraka ao amin'ny Jesosy sy ny fanahin'i Jehovah ka mahatonga ny olona hisitraka ny famonjena. Ao amin'ny Jesosy irery ihany no hahatanterahany famonjena. Ny fanahin'i Jehovah miasa ao anatin'ny olona ka hahatonga ny olona hanantona an Jesosy. Ary rehefa tafahoana amin'ny Jesosy ny olona dia ho afaka migeja rehetra. Ry havana, ny fanahin'i Jehovah no hery lehibe afaka manafaka ny olona amin'ny geja rehetra. Ny fahatanterahany izany anefa dia miankina amin'ny fanekena an Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Isika izay manaiky fa ao amin'ny Jesosy no misy ny famonjena, izay no hahatanteraka ny fanafoanana ny geja rehetra. Koa tsarovy fa ny finoana no tsanana handraisana io famonjena io. Koa aoka hiorina ao amin'ny Jesosy Kristy ny finoantsika mba hahatanteraka ny famonjenantsika. Tsy misy famonjena ho an'ny olona raha tsy efa amin'ny Jesosy Kristy izy. Mandehana ambarao ao amin'ny hafa izany famonjena izany. Feny ary havana dia izao: ny fanahin'i Jehovah mitoetra ao amintsika no mitarika antsika hanatanteraka ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy ny asa mpamonjena. Ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no hahatanterahany izany dia ny finoantsika fa izy ilay zanak'Andriamanitra tonga hitady sy hamonjy ny very. Noho izany meteza hiaiky ny fahotantsika ao amin'ny Jesosy isika mba hahafahantsika misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fitarihan'ny fanahy masina. Amen.
mianginaka tsy saotranao tsy deranao mamindra fosy miantsy anao maharipo rehefa mindrampo fa indray mipimasoya mifatezeranao nefa mandritriny aloianana ny famindraponao ka saotrano atolotro ho anao rilina mpamonjy so fa afaka ny otako ho avelany eloko tsy misy nimiatrana Pagagani elina Kamendikaliu Delanidilani angarana Sitakashinisakukuani Ifiti abanaurira Kabuni naisha Masakachu anaumanjakiza Iara ivavakisika. Tompo, saotra sy makasitraka anao zahay. Noho ny teny mamy, velona, mahery norenesinay teo. Nambara taminay fa raha ny fanahinao masina no atao aminay, dia afaka mitory ny vaovao mahafaly izahay. Ka afaka mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy mba hisitra ny vahoakana ho fifaliana sy famonjena. Tsy miafina aminao anefa ny zava-misy eto amin'ny firenenay sy izao tontolo izao noho ny fisisian'ny valanaretina koronavirus izay mbola tsy ahitany izao tontolo izao fanafana. Noho izany indrindra Tompo, dia maro ireo marary, ny mamoy fo noho ny famonjana avamalala, ny tsy manan-kohanina vokatry ny fahaverezana asa. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana nefa ianao, ka mijery ny fahorinay ary tsy manadino fa manatanteraka ny fampanantenanao, fa tsy andringana ny olonao, fa anasitrana ny taninay ianao raha netry tena sy hivavaka ary hitady ny tavanao izahay. Fongoro Tompo ny aya sy ny tebotebonay rehetra. Ahinjiro ny tananao hiaro ny firenenay sy ny tanindrazanay. Ny fiangonanao ane mba hijoro ho fanasina sy ho vavolombelona eny amin'ny tontolo misy azy. Ome fo endry ny ray aman-dreny hitazany hatrany ny zanany araka ny fomba kristianina. Vavaka izahay ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina sy mpitandrina mpanampy, mba hanomezana hery sy fahasalamana ho azy ireo
ahafaha mampahery sy mitarika hatrany ireo vahoakanao. Mivavaka koa izay ho an'ireo mpiasa rehetra ao amin'ny FBFJKM izay mandalo fasairanana vokatry ny zava-misy eto amin'ny firenenay. Ny fiatoanao Tompo no anteranay, ahafahany manatotosa ny andraikitra izay napetraka ao amin'izy ireo. Mivavaka koa izay ho an'ireo sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonanay, mba ho velona hatrany ka tsy ampihena amin'ny firaisan-kina sy raviravin-tanana, atanjao amin'ny finoana sy ny fitiavanao, mba ho vavolombelona mahatoky amin'ny toetra sy ny asa fitoriana ataony. Manana ny faniriany sy ny etaetany tsirairay, kindro manandratra izany eto anatrihanao. Tompo, enoy ny atakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay nampianatra anay hivavaka hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Ome anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ary nitsory izany izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy, fa izy no hatanteraka izany ho antsika. Fiadanana aneo any rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompontsika. Ny fahasoavana aneo an'izay rehetra tia an' Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Ho an'Andriamanitra ireren'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.